Mbola ao anatin'izay raharaha politika izay ihany Andriamatoa James Ratsima izay mpitarika ny vondrony tsy tanindrazana ihany koa dia manana ny ambarany manoloana ny raharaham-pirenena, manana ny ambarany indrindra moa momba izay fanapahan-kevitry ny CES. Ninona fanapahan-kevitra izay raisin'ny CES ho an'Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny vondrony tia tanindrazana na Front Patriotique Malagasy dia tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ary ho azy dia ny fisian'ny CES mihitsy no olana. Inona moa tsy fanapara-pahefana nataon'ny CES hatramin'izay tsisy madoky an'izany CES izany intsony any fa fantatra fa fitaovan'ny mpanjanaka izy ireo zay rafitra napetraka teo na ny CENIT na ny CES na ny FFM dia samy infiltré izy rehetra anambany sy anakorotana ny firenena malagasy ka raha CES no resahanao amiko dia efa ela ireo ny tokony metram-pialana tsy havaolana mihitsy zavatra ataony eto fa anakorotana azy. Mikasika ny raharaham-pirenena dia nilaza Andriamatoa James Ratsima fa iray ny fototry ny krizy izay mifanisy teto amin'ny firenena. Le donne anie tsisy miovy ampahatrana ny vahoaka dia wakilany be ny mpanan-karena zany foana ny zavatra miseho ary ny fototra zany rehetrarehetra zany dia ny FMI, ny Banque mondiale sy ny mpanjanaka. Tsy dia misy fotoana ivalam-parany tsika iresahana an'izany fa amin'ny resabe amin'ny zoma eo tsika mahita ny zavatra tena itadiavana vahaolana ho an'ny firenena malagasy. Zava-kazo tenenina fotsiny dia okareny miaramila tsy hanapatra ny fahefana sy hampiatra ny basy amin'ny vahoaka kely. Okare ny mpanao politika tsy hanararoatra ary mbola ilalao ny vahoaka malagasy fa oka kosa izay angamba fa ampy izay. Arak'izany dia ny zoma izao anatin'ny fandarana resabe no hamelabelatra amin'ny fijeriny raharaham-pirenena Andriamatoa James Ratsima avy amin'ny vondrony tia tanindrazana.